voalohany indrindra dia eo amin'ny lafiny ara-ekônomika satria everiko fa io no fototra ny fitsinjarana ara-drarina ny arena eto amin'ny firenena amin'ny vahoaka manontolo amin'ny faritra rehetra eto amin'ny firenena no everiko fa tena fototra ny fampandrosoana ary fototry ny firaisam-pirenena koa. Zay zany mahatonga iverina amin'le hoe kandida'ny fihavanana sy fampihavanana ary firaisam-pirenena. Tsy maintsy amin'izay lafiny zay zany no hitandrovana azy dia avy eo jerena ireo lafiny maro samihafa zay manaraka an'izany. Ny faharoa koa ankoatra ny vizako zany hevitra izany dia mampiseho koa zany fa dia tsy maintsy inona ny vahoaka n'ireny faritra ireny. Misy ny marary ny olona amin'ireny faritra ireny, misy fitarainana zay voaray ary avy amin'ny alalan'ny firesahana sy ny fiainona ny feo avy amin'ireny vahoaka ireny no everiko fa tena atsapana tanteraka mihitsy izay zavatra tadiavin'ny olona amin'ny faritra tsirairay avy satria tsy miaino amin'ny alalan'ny telefonina fotsiny fa tonga miresakanina eo amin'ny faritra zay misy azy ary mitsidika azy ny atokantranony mijery azy eo am-perinasa ary mijery azy miaina eo amin'ny faritra zay misy azy. Everiko fa zava-dehibe zany zavatra izany ary rariny loatra zany raha mandeha miaino ny vahoaka n'ireny faritra ireny. Fa tsy vitany hoe miaino fotsiny fa mifampidinika amin'izay valaolana tiana hoentina amin'ny mahafiloam-pirenena zany amin'ny vahoaka amin'ireny faritra maro samihafa ireny ary manentana azy ireo amin'izay andraikiny. Ny FDB zay nampitaiko amin'ny rehetrarehetra moa dia ny hoe manana anjara daholo ny tsirairay eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Na lehibe io, na tanora io, na ankizy io, na lahy io, na vavy io, na mpamokatra izy, na misehatrinina misy azy dia manana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ary ny anjara ny tsirairay avy dia zava-dehibe loatra eo amin'ilay faritra misy azy ary zay moa dia fandraisana anjara sady amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka zay no ny tanàna ny olona ary jerena ivoizana aminy ny programana asa maro samihafa. Fa mino aho fa eo amin'ny fidy dia ainy manavaka ny hoe hifidy solombavam-bahoaka sady hifidy ny filoham-pirenena. Raha ny tena marina dia tsy misy akory solombavam-bahoaka manokana zay toanako fa kosa dia betsaka ny solombavam-bahoaka zay manohana ny tenako ka dia reny zany no isaorako mbola amposehako eo amin'izay fanohanana izay zany. Mety fifamonjon-javatra raha tahinika hoe eo amin'ny anankiray sendra misy député anankiray miavaka ao kanefa dia mety misy koa hafa amin'ny toeran-kafa sy any amin'ny fotoana hafa zay azoko manao an'izany zavatra zany. Familika dia mampara sy ny heva vosa samy manana ny aby ny filohan'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia tokana mihitsy fa ny mampara zany dia plateforme anankiray zay manana député ary manohana koa ny era-mpampianana ka angamba tsy mifangaro na zavatra zany izy manana député izy lafiny anankiray zay fifidianana député zay fa ny fanohanana ny era-mpampianana tsy mampara irery ny manohana ny era-mpampianana fa misy antokon'olona hafa, misy candidat député hafa zay manohana ihany koa ny era-mpampianana dia asika tanandro daholo moa rehetrarehetra reny. Azo azo tanterahana ihany no teneniny fa tsy milaza zavatra mihoatra n'izay izy. Ka bebe moa zany ny zay fantany zay ke masahana atao hoe programme ray manontolo mihitsy zay hoe ho vitanao ve ho tanterahanao ve eo zavatra zeo dia mbola veriko ihany dia izy fa dia zao fanambo nataoko tamin'ny vahoaka zay mahatonga mandeha eraky ny faritra rehetrarehetra miresaka amin'ny vahoaka dia fantatro ny olana misy eo aminy tora vahaolana koa amin'ilay izy ary anatanteraka andreny vahaolana ireny. Tsy ho saro azay no everiko mazava lehibe ilay
foto-kevitra nitenezin'ny mpanentana anankiray tao hoe matahotra n'Andriamanitra tsy ho sahany io ny mijery ny mason'ireny vahoaka reny na mpanantena n'ireny vahoaka reny nefa tsy anatanteraka ny zavatra zay nambarako. Ny everiko zava-dehibe koa ngamba dia ny hoe ny zavatra tenenina ange tsy mandeha ho azy fotsiny fa misy efa voajery daholo ny lafiny fanatanterana azy, indrindrindrindra ny eo amin'ny lafiny ara-boly sy ny entimanana azy efa voajery daholo izany rehetrarehetra zany. Raha miresaka projet anankiray hoe anao lalana ohatra dia satria efa fantatro fa misy bailleur efa vonona ny nampy amin'izany. Raha nilaza androany hoe amboarintsika ny bassin ny radoko eto amin'ny Segrena dia satria fantatro fa hita ny vola anaovana an'izany ka nitetika misy dia ny mpanaovana misy enti-manana efa matipaika ihany koa inona moa tsy anatanterahana ny zavatra fa dia tonga dia fa fotoana natanterahana sisa anao arasany. Ary everiko zay natonga hijoro ho kandida ny fampiraisam-pirenena ary mijoro kandida koa zay ao anatin'ny asa ataoko ametraka fitoram-panjakana tantarana. Zany amerenana ray amin'olona fa ty tany ty dia tany misy fanjakana ty tany ty. Ary zany no atongako amerina ny fitifisana eo amin'ny vahoaka sy eo ampitondra ka ametraka sy amerina indray fandrimpahalemana fitsarana tsy mitanina miady amin'ny kolokolo. Reo ny everiko fa tena fototra mihitsy zany tsy maintsy sitranina aloha ireo zavatra ireo